Taoantsoa zany no efa nanaovana fanadihadiana ahitana ny tena marina mikasika an'ity tantarany Antsakavary aty amin'ny distrikany Befandriana faritra Sofia aty. Ny zavatra voalohany tsy maintsy resahana aloha zany izay olona rehetra ny fanena sy ny fampiresaka taminay androany tontolo dia manamafy ary tena manamarina avokoa fa ny mpitandro ny filaminana ireo polisy avy amin'ny fita miisa 2 izay nidina tany Tsakavary tamin'ny fotoana iny no nanao ny fandoroana an'ireo tanàn'ireo. Iny zany tsisy adihevitra intsony fa ny témoignage rehetrarehetra izay azo hatramin'izao arivo izao dia milaza tsy manamarina an'izay avokoa. Ny faharoa dia androany no hoe tokony hiakatra eo anivon'ny fitsarana anaovana famotorana ireo olona misy 130 izay voaroiroy ho namono an'ilay polisy an'ireo polisy mirahalahy tany amin'ny commune Antsakavary iny ary ao anatin'ireo olona 130 ny sambory mitandro ny filaminan'ireo dia ahitana vehivavy anankiroa, lehilahy lehibe 20 taona ihany koa anankiroa ary mpampianatra miisa 7. Izay zany no isan'ireo olona izay voaroiroy ao anatin'ity resaka ity. Ny zavatra mampanontany tena ny olona aty amin'ity faritra Sofia aty amin'izao fotoana izao dia ny hoe nahoana kosa hatramin'ity androany ity no tsy misy mihitsy sazy omena an'ireo polisy na ihany koa ny fanadihadiana mikasika an'ireo polisy izay nandoro tanànan'olona. Marihana fa trano 700 mahery no may vokatra izay fandoroana tanàna nataon'ny polisy taty Befandriana izay. Ary ny faharoa tao anatin'izay fandoroana izay dia nisy renim-pianakaviana iray lehibe izay jamba moa zany io renim-pianakaviana io maty vokatra izay fandoroana natao izay. Maninona no tsy misy fanadihadiana, tsy misy na dia sanction administrative raisy ny fitondram-panjakana manoloana n'izay heriseto nataon'ny polisy izay. Fetra tataky ny ahoana marina ny zavatra nitranga sy ny anjady tamin'ireo vahoaka raha ny fitantaran'izy ireo. Amin'izao ora itenenantsika izao dia manoloana anay ny olona isan'ireo niarana izay herisetra nataon'ny polisy tamin'ny herinandro lasa teo iny izay. Raha ny fahitana azy dia mangana, tsy hoe mangana fa niongotra zany ny hoditra amin'ny lohalika ireo olona ireo zany hoe nampandoriana nandritra ny fotoana ela ary niara ny herisetra. Raha ny angom-baovao nataonay tao Antsoa dia manamafy an'izay avokoa ireo olona ireo fa nisy ny fidaroana, nisy ny fampandoriana, nisy ny fanaovana sezarivotra nandritra ny fotoana ela natao tamin'ireo vahoaka miisa hatrany 300 amin'izany commune na Antsakavary aty amin'ny distrikany Befandriana izay. Ny olona izay zanaky izany commune izany sy aty amin'ny distrikany Befandriana dia saika manameloko avokoa n'izay fihetsiky ataony mpitandro ny filaminana izay. Manameloka ihany koa ny famonoana an'ireo polisy mirahalahy ary manameloka ny fihetsiky ataony ny fitondram-panjakana ny amin'ny tsy mba fandraisana andraikitra amin'ny fanasaziana an'ireo olona izay nahavanin-doza tamin'ny fandoroana tanàna sy famonoana vokatra izay doro tanàna natao taty Befandriana izay. Hono fetra inona marina moa zany ny tena hoe fototry ny olana na tonga andreny loza masiravina ireny, inona ihany koa ny tena marina amin'ny atombohan'izao raharaha izao. Ny zavatra anankiray ihany koa tsara marihana ho antsika mpiaino sy ho antsika mpijery ny hoe tena inona no nahatonga ilay loza ary mbola mampametra-panontaniana dia ny hoe nahoana no raharahan-dokotra no nandehana n'ireo polisy miainga avy aty Befandriana nanao lalana nandeha tongotra 530 kilometatra 530 kilometatra no nandehana n'ireo polisy ireo hikarakara sy ataoko amin'ny teny frantsay hoe ny réglé ana olana mikasika na raharahan-dokotra dokotra izay raha fanazavana sy ny fijoroana vavolombelona azonay aty dia dokotra sy mihoatra ny ray alina ny vidin'ilay dokotra kanefa ndia zany no nandehanan'ny polisy nanao 530 kilometatra. Eo zany mbola isan'ny fanontaniana betsaka ary ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'izay rehetra izay eo andrasan'ny vahoaka sy ny mponina aty amin'ny distrikany Befandriana. Manoloana izany rehetrarehetra izany ary namana fetra Rakotondrasoa, inona ny fepetra raisin'ireo zanatany sy ireo tompona andraikitra any an-toerana moa izany manoloana ireo trabona?
fa ho an'ny aty am-pifandriana manokana dia nisy moa zany ny antso vonjy nataon'ireo zanaky ty faritsy ty a mba entina anampiana an'ireo olona zay rava-trano very fananana rava fananana ditran'izay fandoroana izay ho an'ny teto anam-pitanàna fotsiny a dia efa niesika zany ny tompon'andraikitra ny tarihan'ny député Liliety a araka tamin'ireo mpiara-miasa aminy a nanao téléthon trambany tanana entina anampiana an'ireo vahoaka ny atsakabary ireo dia efa ny andro voalohany efa nahitana vokatra nisy an'ireo fikambanana maro samihafa eto an-tanàna amin'ny fandriana avaratra nanolotra vary sy sira ary ireo le fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo mponina ireo. Raha koa tonga soa avy aty fandriana avaratra ho an'ny televiziona Viva.